ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanmerahantsika rehefa malalatra rety alakamisy 5 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay nalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramaso araka ny Luka toko 12, Luka toko 12 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo izay hatahoranareo matahora izay manam-pahefana hanary any amin'ny elo rehefa nofonony. Eno izao aminareo matahora azy. Tsy eran'ambato va ny vidin'ny tsinona dimy, nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ray Masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Ny fahatahorana an'Andriamanitra no asehon'ity mofinaina ity. Andriamanitra no tokony ho atahorana hoe Jesosy amin'ny fampianarana eto. Atahoran'Andriamanitra satria mahay mamono, mahay manao mihoatra noho izay mamono ny tena ao ny filazany andininy 4. Tamin'ny andro ny nanoratana ity filazantsara ity dia efa tao anatin'ny fanenjehana ny vaivay ny fivavahana kristianina, ny fiarahamonina. Izany eny izy efa namay ny fanenjehana, efa namay ny fankahalalan'ny kristianina tamin'ny vanim-potoana nanoratana ny filazantsara masina araka ny lioka efa ravo Jerosalema, efa mafy ny fanenjehana nataon'ny Romanina. Ary dia itony andinindroatra masina itony izany dia novakiany ny fiangonana hoentina mampahery azy tamin'ny fanenjehan'ny fanjakana Romanina ny kristianina. Ary dia izy moa ilay hoe ambaranay hoe mamono ny tena ny fanjakana Romanina io. Ny fiarahamonina izay mamono ireo martiora, misy ireo martiora nidorana, nisy ireo martiora navelan'ny viravirain'ny biby, nisy ireo martiora izay nampijaliana sy nampangirifirina, tapahan-doha sy ny tahaka izany. Ary dia eto izany dia mampahery satria ateorinan'ny faharavan'i Jerosalema no nosoratan'ny lioka dia mampahery izany ny fantenan'ny lioka izany ireo rehefa ampianaran'i Jesosy izay nampahery manokana ny kristianina tao anatin'ny fanenjehana. Dia eto ary izy dia miteny amin'ny aza matahotra ny manenjika izany, aza matahotra ny ho faty raha izay no tsoina, aza matahotra ny ho faty noho ny filazantsara, aza matahotra noho ny fahoriana ateraky ny fanarahana ny Kristy. Vao malitsika 14 aogositra nahatsiaro manokana ny nandefonana ny razalama martiora. Ary dia tandrify indrindra amin'izany hoe aza matahotra ny fahafatesana tahaka ny rasalama izany, aza matahotra ny ovavolombelon'ny tompo, aza matahotra ny angiry-firy noho ny filazantsara satria Andriamanitra dia tsy mampitondra zavatra tsy zaka. Andriamanitra eo akaiky ny martiora, eo akaiky ny mpino mandrakariva. Toka mamaky ity andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7 isika dia inona moa no antony mahatonga antsika matahotra n'Andriamanitra? Inona ny tena mahatonga antsika matahotra an'io Andriamanitra io? Nahoana isika matahotra azy? Satria tiantsika izy izay eo, fa inona hoy lioka eto? Dia ny voalohany indrindra dia izao, izy Andriamanitra dia afaka manary izay ny olona any amin'ny elo. Efa miteny hoe elo isika dia lay fiainana fangirifiriana ao ambadiky ny fahafatesana. Jesosy no miteny hoe raha ohatra ndreka matahotra ny fanjakana nareo dia mety vonoiny tezay. Fa ny ao ambadiky ny fahafatesana nefa ny lava be mandrakizay. Ary dia mangirifiry any amin'ny elo izay rehetra tsy manana ny tompo, izay rehetra tsy manana ny Jesosy dia mangirifiry any amin'ny elo. Ary dia hoy izany Jesosy eto miteny hoe tandremo tsara.
aza matahotra fotsiny aza matahotra izay manafaka manary any amin'ny elo zany hoe mafy be ny fitsarana zay rehetra tsy manana an Jesosy, zay rehetra tsy mino an Jesosy dia any amin'ny fanameloana mandrakizay any amin'ny elo. Lava be zany fotoana zany, mandrakizay any misy ny fikitroany ho Jesosy ary ny kakany tsy maty, zany hoe toerana feno fangiry firiana, fijaliana, kikika, fahoriana dia hoy Jesosy hoe izay atahorana, izay Andriamanitra zay Andriamanitra ny fitsarana ka mahay manary ny olona any amin'ny elo rehefa tsy mino ny olona. Lefako eto zany lika de mitaona antsika atahotra an'Andriamanitra satria hisy ny fitsaran'Andriamanitra. Atahorana Andriamanitra satria misy valiny ny atao, misy valiny ny ratsy atao. Inona ny ratsy atao? Lay fahakalana ny hafa, lay tsy fanajanana an'Andriamanitra, lay tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, lay fitiavan-tena. Raha maka tsara ny liko atsika de zany lay ratsy ka mahatonga ny olona tsy handova fiainana mandrakizay. De eto Jesosy de manazava mana hoe matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo. Matahora an'Andriamanitra. Fa zay tsy matahotra an'Andriamanitra de zao very any amin'ny elo izy. Ny fiarahamonina ankehitriny de efa nanaisotra an'Andriamanitra tsy ho amin'ny toerany satria efa tsy mino an'Andriamanitra intsony, tsy matahotra ny fitsaran'Andriamanitra. Hitantsika farany teo ny zavatra nitranga tany Frantsa tamin'ny andron'ny fanokafana ny lalao olimpika, fanevatevana ny fivavahana kristianina, fanevatevana n'Andriamanitra, tsy firaharahiana ny finoan'ny hafa na amin'ny lafiny morale sy etika tsotra fotsiny zao raha de tsy tokony atao angereny. Satria tokony ho hajainao ny finoan'ny hafa, tokony ho hajainao ny fivavahan'ny hafa, tokony ho hajainao raha ohatra ka tena firenena voataiza dia tsy tokony manevateva ny finoan'ny hafa. Fa izao efa mafy loatra lay fahakalana, efa mafy lay fahalovana de tsy zaka intsony lay herin'lay fahotana te hanevateva ilay fivavahana kristianina. Ary dia mbola mahaloza azy de zao mbola mitady indray fanamarena tena hoentina manamarina lay fahalitoana lay fandotona zay natao ny fivavahana kristianina. Tsy matahotra an'Andriamanitra, zay ianao zao midina anazy, tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona ankehitriny, tsy matahotra ny noto fitsaran'Andriamanitra. Tsy hoe tsy matahotra an'Andriamanitra izy satria tsy misy ny fitsaran'Andriamanitra, tsy maintsy misy ny fitsaran'Andriamanitra, tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa tsy matahotra izy, ny antony de zao satria jamba ny fahotana. Satria jamba ny fahotana ary dia indraindray ny olombelona, ny rafi-piarahamonina, ireny no atahorany fa tsy Andriamanitra. Ary dia eto Jesosy miteny manao hoe aza manao zay ahafaly ny fiarahamonina nefa mandositra an'Andriamanitra satria be dia be ireo olona zay te hakasitraka amin'ny fanjakana Rômanina, be dia be ireo olona zay natahotra ny fanjakana Rômanina ka dia tsy niraharaha ny fivavahana kristianina. De hoy Jesosy tandremo tsara fa tsy mpitady sitraka aman'olona isika. Tsika mpindro izao manao zay ahafaly an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia misy fitsarana zay ataon'Andriamanitra ho an'ny mpindro. Afako amin'izao alakamisy zay atsiarovan'ny havana katolika ny Assomption fety katolika zao dia mamangy antsika kosa ny tompona hoe matahora an'Andriamanitra. Matahora an'Andriamanitra fa tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia matahora an'Andriamanitra satria amin'ny andininy fahafito, matahora an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia mikarakara sy miaro antsika. Hotsika manao hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra de misy karazana anankiroa ny soatra masina. De lay fahatahorana ny teny hoe tahotra dia misy lay fahatahorana mampandositra ary misy kosa lay fahatahorana miteraka fanajana. Ny eto dia matahotra an'Andriamanitra isika, tsy hoe mandositra azy fa matahotra an'Andriamanitra isika satria tiantsika izy, satria tsy vitantsika ny ampalahelo azy. Matahotra Andriamanitra antsika satria mahafantatra antsika izy ka niantoka antsika, nikarakara antsika hatramin'ny isan'ny volondohanareo aza
hoy Jesosy dia fantatr'Andriamanitra mazava ho azy satria Andriamanitra no nary ny olombelona. Raha ohatra ka manamboatra radio ianao na manamboatra manala-pneu anao tomobily anao dia fantatrao ny isany satria ianao nanamboatra azy dia fantatrao ny visy ao anatiny, fantatrao ny boulon ao anatiny, fantatrao ny rivet ao anatiny, fantatrao ny tsipriany satria ianao no namboatra azy. Dia ohatr'izany koa ny olombelona Andriamanitra nary azy dia fantatr'Andriamanitra hatramin'ny isan'ny volondohan'ny olona. Ny tiany Jesosy tenina dia ny hoe fantatr'Andriamanitra ianao, mihoatra lavitra noho izay ahafantaranao ny tenanao. Tsika eto tsy mahafantatra ny isan'ny volondohantsika fa Andriamanitra mahafantatra an'izany. Dika izany zaho mihoatra noho ny ahafantarako ny tenako ny ahafantaran'Andriamanitra. Ary dia ilay fahafantaran'Andriamanitra ny tenako dia midika hoe tiany aho dia fantany aho, arahany maso aho, eo ambany masony aho dia manaja azy kosa. Matahotra n'Andriamanitra antsika satria tia antsika izy. Tsy vitantsika ny manao izay mampalahelo azy satria tiantsika izy. Matahotra n'Andriamanitra antsika satria miantoka antsika izy, satria hajaintsika, satria mamelona sy mikarakara antsika izy. Matahotra n'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia izao tsy hoe hitsara ihany fa miantoka ny ankehitrinintsika koa. Matahotra n'Andriamanitra isika amin'ny vanim-potoana ankehitriny iainantsika satria mamelona sy mikarakara antsika izy. Fantany izay ilaintsika, fantany izay mahaory antsika, fantany fiainantsika manontolo. Dia matahotra n'Andriamanitra isika. Izao tontolo izao tsy matahotra n'Andriamanitra satria tsy miankina amin'Andriamanitra izy, miankina amin'ny herin'ny tenany izy, miankina amin'ny herin'ny volana izy, miankina amin'ny herin'ny fahazavan-tsaina izy, miankina amin'ny herin'ny fifandraisana izy, dia tsy matahotra n'Andriamanitra. Inona ny fanefaran'izany? Ahoana hoy Jesosy? Inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ilay afaka malala ny taonantsika hatahotra n'Andriamanitra ary lioko eto. Taonantsika tahotra n'Andriamanitra Jesosy eto ny hoe matahora n'Andriamanitra satria mendrika izy, satria tianao izy. Matahora n'Andriamanitra satria mahafantatra anao izy ary mamelona sy mikarakara anao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra izay mahafantatra anay ianao, mikarakara sy mamelona anay ianao dia mitaona anao ianao, atahotra anao sy hanaja anao. Indrindra Andriamanitra mbola hitsara izao tontolo izao ary hanary izay rehetra tsy tanteraka fa mandany sitraponao any amin'ny elo. Andriamanitra tianay ianao dia mitaona anao izay hanaja anao, hatahotra anao, hanome voninahitra anao. Tompo izao tena herinandro dia atao feno fahatahorana sy fanajana anao zahay. Atao feno fahatahorana sy feno fitiavana anao zahay, hananana fiainana feno fifaliana. Ary aoko vavolombelon'ny fahatahorana anao zahay mba ho vavolombelona mahatoky amin'ny fiainana isan'andro. Jereo marary Tompo, jereo manana olana ampahirezo, jereo mandalo fihizan-toetra ataovy mandresy. Dia mivavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mivavaka ho an'ireo mpitandrina izay manao feonabe. Dia ianao Andriamanitra no ampahery azy ireo ary hanamafy ny fiombonany, hanamafy ny fifankatiavany, hampiorina azy ireo ao aminao Jesosy, ahatsiarovany mahasarobidy ny antsonao sy ny mahasarobidy ny fiangonanao izay novidinao tamin'ny ranao Jesosy. Dia mitoera mandrakariva tiaponay Tompo ary atao vonton'ny fifalianao ny fiainana isan'andro. Dia aminaranao Jesosy no hanavaozana ny fanorantenanay sy falianay amin'ny fanarahananao. Amen.